Tsapany maro ankehitriny fa mihetsiketsiky mihitsy ny ministry ny ponina tonga nanadio ny lakan-drano tao Toliara renivohitra ny ministra. Manoloana ny fiovantoetrandro dia anisan'ny faritra lasa voambana amin'ny tondra-drano i Toliara renivohitra tatoato. Ho fiomanana sy famerana ny loza ateraky ny mety ho fiakaran'ny rano dia olona miisa 900 isanandro no nirotsaka antsehatra nanadio ireo lakan-drano tsentsina mandalo ao anatin'ny fokontany miisa 270 mandritra ny 20 andro. Ny fandrimbona tamin'ny fanatanterahana izany ireo manampahefana isanambaratongany ao antoerana niaraka tamin'ny ministry ny ponina sy ny firaisankina tsy iza moa izany Ramatoa Raharinirina Sidoni izay tonga tany antoerana. Fa ny amin'ny resaka zavakanto kosa dia ampirahilahina no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny mpanakanto teo aloha Takasy Desiré sy ny filoha vovô Andriamatoa Dada Rabibisoa tetsy amin'ny Bureau Kolotsaina Tsenengeya. Nanatrika izany ny syndicat des artistes sy ny avy ao amin'ny fitalahavam-paritry ny serasera sy ny kolotsaina Atsimo Andrefana. Anisan'ny miteraka resabe moa ny resaka solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo tsy mendrika ansona honorable noho ny fihetsika fanambanina mpampianatra izay nataony hoy ireo fikambanany mpampianatra. Melohany ireo mpampianatra ao amin'ny distrikany Betroka ny fanampianam-bava miampifandrahonana izay teo imason'ny ministra Piasy ireo manampahefana ary ny vahoaka izay nataony Nicolas Randrianasolo tany antoerana. Zavatra miandry ny mpanabe izao endrika fandrahonana sy fampitahorana izao raha sanatriaka ireny no menalaka hanolotra izay hodiraina sy hanolotra izay hosifisiko ka tsy azo ekena izany zavatra izany hoy ireo mpampianatra. Tsy mendrika ny antsona honorable ny olona toa an'i Nicolas Randrianasolo izay zatra ny lalandririnina ka sao dia diso firenena hoy ireto mpampianatra ireto. Mahazo mikro sy malaza ho bevava ary avo feo ihany koa izy. Ministra lehibe ny mpampianatra aza ity dia tsy hananany hena maso akory, tsy hananany tahotra na ny kely aza amin'izao fotoana izao. Koa dia tena tsy mendrika ka tena tsy mendrika tokoa, tsy mendrika ny antsona honorable ny olona toa an'i Nicolas Randrianasolo. Nanambara ny hasarotam-piarony moa Andriamatoa Stanley Ramarvelo aza ambanina ny mpanabe sy ny mpampianatra hoy Andriamatoa Stanley Ramarvelo zanaka mpanabe ahaka sarotony amin'io fanabeazana io rehefa io no kitihina. Nametra-panontaniana tamin'ny solombavambahoaka Nicolas ihany koa ny tenany hoe droit aveza no ahafahanao mampangina mpampianatra hiteny. Zo aveza ihany koa no hanakananao ny mpanabe tsy ilazany marina amin'ny ministra. Tsy haiko aloha hoe hatraiza ny sekolony diavinao fa ampianarako politesy ianao hoe tsy fahalalam-pomba ny manondronondro olona amin'ny tanana. Ny tena zava-dehibe hoy Stanley dia ireo vahoaka ao ireo ny patronao fa tsy ianao ny patron izy ireo. Tsy patron ianao fa ianao aza karamaina izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Stanley manoloana ny fanambanina mpampianatra izay nataony solombavambahoaka Nicolas. Ny amin'ny resaka fifamoivoizana kosa dia mihitsoka ny fifamoivoizana eo an-dranomasina lalam-pirenena fa efatra. Mbola mihitsoka ny fifamoivoizana eo an-dranomasina RN4 noho ny haratsy any lalana sy ny asa fanamboarana izay nanomboka ny alakamisy lasa teo. Voalaza fa feno rano sady mihalala ilay toerana misy fanamboaran-dalana vokatry ny rotsakorana izay miteraka fitohanana. Ny vaovao malaza sy mampalahelo ao Toamasina kosa dia nidina hatramin'ny 3,000 ariary ny garaba iray amin'ny letsi ao Toamasina amin'izao fotoana izao hanika semba sy arina fotsiny izay tsy lafo. Miresaka indrindra mikasika ny letsi sy ny vidin'ny letsi any Toamasina izay moa isika dia anisan'ny naniatra ny maro ny fanambarana izay nataony Soalimosa tao anatin'ny pejiny. Nilaza toy izao moa i Soalimosa, inona io olana ao Toamasina io? Fitotongana ny vidin'ny letsi to voatontonona ny anaran'ny Rolansiraka mangataka fanazavana tompoko hoy Soalimosa tao anatin'ny kontiny. Ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Fanirisoa Herinaivo moa dia nilaza mazava sy mahitsy. Mazava sy mahitsy na hafatra izay nambaran'ny ministry ny fitsarana tsy iza moa izany fa Ramatoa Fanirisoa Herinaivo. Tsisy fijerena tavan'olona ny lalàna fa tsy hoe satria gasy na tsy gasy dia enjehina tsy izay velively ilay fanavozana hoy ny hafatra izay nambaran'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Herinaivo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.